mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Fahalmena aminao indray eto amin'ny fotoanany mana isan'andro ary misaotra anao hiaraka mandinika ny tenin'Andriamanitra ho aminao mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompontsika. Ny Hebreo 12 manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 7 no vakintsika anio. Hebreo 12 ka hatramin'ny 7 mazava loatra fa eo ampamaranana ny fananarana zay apahatanjaka ny sain'ny malemy finoana isika manomboka amin'ny 1 amin'ny 12 ary toy zay fandinintsika omaly ihany no vakitsika anio. Alohan'izany dia ndembola ara-mivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra no ny ananana indray fotoana azonay miaraka miaino, miaraka mamakafaka ny teninao. Misaotra anao zay satria tompontsoa lehibe ho anay mandrakariva izany. Ary dia mangataka aminao zahay tompo, miangavy anao zahay, aoka mihitsy ny fanahinao masina no hiasa ao anatinay. Na ampiteny mpanomponao zay hanambara ny afatrao ianao no hampitoetra koa ny teny any ampon'izay miaino nizan'izy izy ary na aiza misy azy. Mangataka izany amin'ny anaranao zay tompo, mba ho voninahitra ho rery. Amen. Hebreo 12 ka hatramin'ny 7. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Koa atanjaho ny tanana miravoravo sy ny lohalika malemy, ary manaova lala mahitsy alian'ny tongotrareo, mba tsy ampipitsoka ny tongotry ny mandringa fa ny mba hasitrana azy kosa. Miazaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Ary mitandrema tsara, fandrao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao isy fakamangidy mitsimoka ampikorontana ka ho voalotony maro, fandrao isy mpijangajangana olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau zay nivarotra ny fizokiny azo ny anina ndray-mbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha tahandova ny fitahiny izy dia nolavina fa tsy nahita zay bebahana izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Fa ianareo tsy mba eo amin'izay tendrombohitra azo tsapaina sady mirehitra afo, dia eo amin'ny fahamaintisana sy ny aizina sy ny tafio-drivotra sy ny fanenon'ny trompetra ary ny feon'ny teny. Ka izanandre zany dia nangataka mba tsy asian-teny intsony izy, fa tsy toany ilay nandidiana hoe ary raha misy biby aza mikasika ny tendrombohitra dia ho toram-bato izany. Ary satria loza indrindra ny fahitana dia hoy misesy matahotra loatra sy mangovotra indrindra. Fa ianareo kosa efa mbeo amin'ny tendrombohitra ziona tanànan'Andriamanitra velona dia Jerosalema any an-danitra, ary ho ao amin'ny anjely tsy ombialinalina amin'ny fiaonana fifaliana sy ny fiangonan'ny lahy matova soratra any an-danitra sy amin'Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra, ary amin'ny fanahin'ny olona masina zay efa natao tanteraka sy amin'ny Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana zay miteny tsara lavitra noho ny an'ny Abela. Tandremo mba tsy ho lavinareo zay miteny fa raha izy ireo tsy afa-mandositra tamin'ny fandavany zay nilaza ny tenin'Andriamanitra taminy tety ambonin'ny tany, mainka fa isika raha miodina miala amin'ilay efa any an-danitra zay nampiororon'ny tany fahiny tamin'ny feony, fa ankehitriny izy efa nanao teny fikasana hoe ny ray maka koa tsy ny tany ihany no ampiororoina fa ny lanitra koa, ary ny hoe ny ray maka koa dia manambara ny anovana zay zavatra ampiororoina toy ny zavatra natao mba haharetan'izay zavatra tsy ampiororoina. Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiororoina sika, dia aoka isika hanana fahasoavana hoentitsika manao zay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana fa Andriamanitsika dia afo mandevina. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Rifana ipanazava ni
raha namaky zany tenin'andriamanitra zany sika riavana dia tao somary sarosarotra ny mandray azy nefa horaisitsika reto zavatra telo lehibe reto tsoana avy amin'ny fahamarinana zay ambarany zany soratra masiny zany. Fahamarinana telo no jerentsika am'izay ambarany zany soratra masiny zany. Ny voalohany de zao: ny tanjon'ny fiainan'ny olon'ny finoana dia ny hihaona amin'ny tompo. Ny tanjon'ny olon'ny finoana de hiaona amin'ny tompo. Ary matoa Paoly nanoratra amin'ny 5:40 hoe: izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hitan'ny tompo. De mazava loatra satria zany hahitany tompo zany no tanjon'ny finoantsika. Ary izany ny tanjon'ny finoantsika de ndeha ho jerena zay zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao. Inona ary ny tokony atao ho izy? Manomboka amin'ny 12 sika, satria ny tanjona de ny hiaona amin'ny tompo, kanefa ny tsy manam-pahamasinana de tsy hitan'ny tompo. Na inona ataony eto am'izao tontolo zao, mety mandoa vola be any am-piangonana izy, mety manao zao hoe, nefa tsy manam-pahamasinana, de ho izy eto hoe tsy ahitan'ny tompo zay tsy manam-pahamasinana. Mahatahotra ry havana zany, mahatahotra zany. Inona ary ny tokony atao izy? Atanjaho ny tanana am'ravoravo sy ny lohalika malemy. Zany hoe tandremo ianao saokivo raha sendra tratry ny fizahn-toetra na tratry ny hoe fananaran'Andriamanitra. Ny 112 moa no ahitantsika izany hoe ny zanaka tiana no anarana azy faizina, ary ny famaizana hozy dia tsy mba mahafaly amin'ny andro anaovana. Fa rehefa afaka zany de hitanao ny hoe soa ihany ana-pahoriana hitandremako ny teninao. Ko raha mitady ravoravo tanana ianao, tsy azo atao ane zany, tsy azo atao ny miravoravo tanana. Atanjaho ny lohalika malemy, atanjaho ny tanana am'ravoravo. Sao de tratry ny fizahan-toetra anao, mbola tsy mafy ny Joba niny nentsika, iza amitsika ny mbola niaritra ohatra ny Joba. Joba ane nanao ahoana ny fizahan-toetra ny finoany ao anatin'ny fotoana fimonja, ripaka ny fananany rehetra, maty ny zanany maro, ary vady ny aza nandatsy azy. Fa niemotra ve Joba? Tsia, natanjahina ny lohalika malemy. De inona koa izy? Mandehana mahitsy mba ho modely ho an'ny hafa, ataovy mahitsy ozy ny lalakalenareo mba tsy ampipitsoka ny mandringa. Eo ry havana ny tena zavatra manahirana. Ny olona manko na tiany na tsy tiany de mijery antsika kristianina izy. Mazava loatra zany. Na tiany na tsy tiany de mijery antsika kristianina izy. Ary raha vao hita mifampitsoka ny tongotrao, hita vao mibolila kely ny fandehanao, ranona azy ohatran'izao, ranona azy ohatran'izao. Ary zany lazany tompo hoe manaova lala mahitsy aoka andeha amin'ny mahitsy ianao. Ary iza moa zany lalana mahitsy zany? Miaraka amin'ny tompo ane zany. Za ihany lalana sy fahamarena ary fiainao ny tompo, tsisy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Mandeha mahitsy am'izay ataonao rehetra na aiza, aoka ho hitan'ny olona hoe lehilahy marina iny, vehivavy marina iny, tanora azo antoka iny, zatovy azo itokiny izy. Izany no atao hoe olona miaina amin'ny fahamasinana. Na ny ampiasany zany, na ny tokantrano zany, na ny ampandehanany zany, na hitam-bahoaka zany, na izy miafiny zany, mandeha mahitsy ao anatren'Andriamanitra. Fa rehefa mandeha amin'ny fahitsiny ianao, miaina amin'ny fahamasinana, amasin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao, bakeo ny tenin'Andriamanitra. Raha nivavaka tokoa manko ny tompo hoe raha io manamasina azy amin'ny fahamarinanao, ny teninao ny fahamarinana, ny fankatoavanao zay ambaran'ny tompo, izany ihany no atonganao hanam-pahamasinana, fankatoavana zay ambaran'ny tompo. Tandremo koa iso de misy fakamangidy mitsimoka ozy ao anatinareo ao, tandremo. Misy fakamangidy mitsimoka ao anaty ao, tandremo zany. Inony zany?
fiainana tsy mazava, fiainana mandeha maizimaizina, ary zany fakamangidy zany mahatonga fikorontanana mandotony maro. Rehefa tsy mandeha mahitsy ianao fa miatsara velatsiny tena dikan'io, ao anaty ao kay misy fakamangidy ao, ay ny eritreritra ao anaty ao hafa, ny teny mbola lazay ny vavarito hafa, fakamangidy eny zany mitondra fikorontanana amin'ny olona ane zany. Misy olona miaina amin'ny fiatsaram-belatsi, fakamangidy ao anaty io fiatsaram-belatsi io, ary manimba sy mitondra fikorontanana io. Ny olona manam-pahamasinana de tsy miaina ao anatin'izany. Ny fijangajangana sy ny tsy fahamasinana manalavira ozy ny fijangajangana. Tandremo ozy fandraho isy mpijangajanga olona tsy manaja ny masina ao aminareo. Eto ry havana dia ny zavatra ampitahainy mpanoratra amin'ny fijangajangana atao dia Esau. Fa iza moa Esau? Esau ane ka zokony noho ny fidianan'Andriamanitra azy, nataon'Andriamanitra zokony izy, zokony Jakoby izy. Saingy zao ndray andro nony izy de namidiny tamin-jandriny zany fizokiny zany. Ary zay ny voalazany eto hoe tandremo e, sao ny tombontsoa nomen'Andriamanitra anao amin'ny mahazokony anao, amidinao zavatra tsinitsinina akory. Inona moa zany mahazokony anao zany? Ianao zay fa mino an'i Kristy, ianao lefa natsangana ho zanak'Andriamanitra, tandremo sao de amidinao amin'ny zavatry ny tany zany e. Ianao mbe efa mba nandray an'i Kristy ihany ianao, efa tonga mpandray fanasan'ny tompo ihany ianao, de amidinao ny zavatry ny tany zany, fizokina izany. Zany hoe olona tonga zanak'Andriamanitra zany anie, zany hoe olona efa manana ny Kristy velona ao anatiny zany anie, zany anie ka olona efa mpandova fiainana mandrakizay. De zany ve no atakalonao ny zavatry ny tany? Zany ve no atakalonao ny zava-misy ety an-tany? Tandremo ozy e, tandremo. Fa Esau anie raha nivarotra ny fizikiny ozy ka na de nitomany mafy azy izy, de very zany fizikiny zany, tsy azo natao nininina tsony zany ho izy. Ry havana, mampitandrina atsika izany hoe ianao rehefa nanaiky an'i Kristy ianao, tsarovy fanatsangan'Andriamanitra ho zanany ianao, ary noho izany te hirizo zany fizokinao zany. Aza takalo na inona na inona zany fizokinao zany, aza takalo ny arenan'ny tany zany, ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, ahatonga anao andeha amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Tandremo e, tandremo. Fa mamitaka izao tontolo zao, zavatra mandalo no arantirantiny aminao, anakalozanao ny fiainana mandrakizay. Aza mivarotra ny fizokinao ho ny voalaza eto amin'ny Hebreo. Fa ny fahamarena faharoa zay tiana hodinina ihany koa de zao, efa eo an-tanan'Andriamanitra ny an-danitra ny mino, ho ny andininy faharoa amby 20. Ianareo kosa efa mby eo an-tendrombohitra Ziona, tanànan'Andriamanitra velona de Jerosalema any an-danitra. Ahoana hoe zaho mbola mena eto ambonin'ny tany ity ve de fa any an-danitra tokoa? Marina ve zany? Ary nahoana no any an-danitra? Ampitahiny eto manko no hoe ny tendrombohitra Sinay sy ny tendrombohitra any an-danitra. Teo amin'ny tendrombohitra Sinay manko niona ny Mosesy tamin'Andriamanitra, saingy tamin'izay fotoana zay de i Mosesy ihany no mbola nahazo niona tamin'Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra, fa izay olona mikasika izany tendrombohitra masina izany de natao maty mihitsy izy. Ary na biby aza, no 20 hoe raha misy biby aza mikasika ny tendrombohitra de hotoraham-bato zany. Ary na de Mosesy aza de niteny hoe matahotra loatra sy mangovotra indrindra aho, matahotra ny fionana tamin'Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Fa ianareo ozy, voalaza eto, ianareo ozy tsy any amin'ny tendrombohitra Sinay intsony nionanareo amin'Andriamanitra, tsy antsony. Fa ianareo de efa afaka miona amin'Andriamanitra ny an-danitra amin'ny finoana, satria efa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo ho ny 720. Fionana fifaliana sy fiangonana na ny lahamatoa voasoratra ny an-danitra ao amin'Andriamanitra mpitsara amin'ny marina ny olona rehetra. Efa any ianareo, efa voasoratra any ny anaranareo. Inona ny fifalianao mihoatra noho izany intsony?
ary tsy ilaina intsony makany amin'ny tendrombohitra Sinay, tsy lalàna intsony fa ny fahasoavana zay nitondra antsika nazavain'ny Hebreo, nitondra antsika ho any anatrehan'Andriamanitra. Efa eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva ianao lefa manana ny anaranao voasoratra any an-danitra, satria efa tonga zanak'Andriamanitra noho ny finoana ny Kristy, efa any ny anaranao ary tsy misy tokony atahoranao intsony. Ho zava-dehibe aminao zany. Moa tsy efa hitantsika taloha ve ny hoe manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana? Tsy zany ny efa hitantsika tany amin'ny Hebreo 4:9-10. Ary zany ny tena fifaliana ao antsika, mba fantatrao moa zany tombontsoanao zany, ianao io anie na de mbola eto ambonin'ny tany ianao, eo anatrehan'Andriamanitra ianao, lay Andriamanitra nanangana anao zanaka noho ny finoanao an'i Kristy Jesosy. Ary noho izany tsy ny tendrombohitra Sinay intsony. Ndray mandeha ary havana de nandre hoe eto aty ny taratasinareo de ataovy ao anaty valopo de hoentina any amin'ny tendrombohitra Sinay de ho valian'Andriamanitra. Tsy tendrombohitra Sinay intsony no andehanantsika, tsy ilaina makany intsony, lalàna nanameloka ny tendrombohitra Sinay, fa ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra zay atontsika noho ny amin'ny Kristy Jesosy kosa de seza fiandrianan'ny fahasoavana zay ahitanao fahasoavana sy fanampiana amin'ny andro mahory. Ry havana, tsarovy ary fa rehefa voasoratra ny an-danitra ny anaranao, lahay matoa voasoratra ny an-danitra ho ny anarana 2:7 de misokatra ho anao ny lanitra, mivomy danadana ho anao ny lanitra. Jesosy tompony efa mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ho ny 2:7. Ary noho izany aza mandeha naizanaiza intsony, minofotsy ny any ianao, fa tsy ny taratasy hoentin'ny olona tsisy ary. Tsy zany no ilain'Andriamanitra, fa ianao mahatsiaro tena hoe naizanaizaho dia hitan'ilay Andriamanitra raiko, mahafantatra no mahaviko rehetra, efa mby eo aminy aho. Tendrombohitra Ziona no andehanako ankehitriny, fa tsy ny tendrombohitra Sinay intsony. Famondram-po no anatonako an'Andriamanitra ankehitriny, fa tsy ny fahamarinako intsony. Tsy izaho fa noho ny amin'ny Kristy Jesosy. Ary noho izany izy de tsarovy ianareo efa ho tendrombohitra Ziona. Inona indray ary ny mahatonga anao hidina eo am'izao tontolo zao? Efa ny tendrombohitra Ziona ianao ko naninona nde hidina any amin'ny renirano Kidrona indray? Tsarovy efa tonga zanak'Andriamanitra ianao, voasoratra ny an-danitra ny anaranao, fantatr'Andriamanitra ny anaranao. Raha vao miantso anao de eo izy, raha vao mitady azy ianao de nity aho izy. Izany ny fifalintsika. Ny tendrombohitra Sinay mahafeny tahotra, fa ny tendrombohitra Ziona de lay Jerosalema any an-danitra misy an'i Kristy Jesosy, mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ho ny 2:7. Efa nanadeonao tamin'ny rafa mafazana, tsara lavitra noho ny any Abela. Izany no toerana efa azonao ankehitriny. Raha mino ianao de aza misalasala, fa izany ny fahamarinana ambarany tenin'Andriamanitra eto. Misy koa anefa fahamarinana anankiray de izao, manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 de ambarany eo ny hoe mampidi-doza ny fandavana ny tenin'Andriamanitra. Ary zao ny teniny hoe tandremo mba tsy ho lavonareo lay miteny. Mampidi-doza ny fandavana ny tenin'Andriamanitra. Ambarany eo hoe niodina ny Israely, niodina ny Israely, tsy nanaraka ny lalàn'Andriamanitra izy, tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra izy. Ary de hitantsika, fantatsika ny tantara fa noho ny fiodinany Israely dia naringan'Andriamanitra tany anefitra izy, nadia navoaka avy tany amin'ny tany Egipta azy. Tandremo ary tamin'ny andron'ny Mosesy dia i Mosesy no nitenenan'Andriamanitra, fa amin'ny androntsika ankehitriny efa naniraka ny zanany hiteny tamintsika Andriamanitra. Ary noho izany tam'izao andro faran'izao no nampitenenany tamintsika ny zanany, ary ny zanany nanangana fanjakana tsy azo ampy-ororoina. Zany moa no ambarany eto, satria mandray fanjakana tsy azo ampy-ororoina isika, dia aoka isika hana fahasoavana hoentsika manao zay fanompona sitrak'Andriamanitra. Izany hoe isika tsy mitovy velively am'ireo zanak'Israely navotana avy tany amin'ny tany Egipta, fa ny zanak'Israely navotana avy tany amin'ny tany Egipta naringana izy noho tsy fankatoavan-dalàna,
ary tsy afaka namonjy ny tenany noho izany izy fa isika kosa am'izao tsika miteny zao ny fanjakana tsy azo ampiororoina zay fanjakany Kristy Jesosy ao anatin'izany fanjakana izany misy atsika ka na iza no ampiororo antsika de tsy atahotra isika satria mpandresy ilay mpanjaka atsika zao manko ny lazainy hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany Matteo 7:20 ary zany Kristy manana ny fahefana sy ny fanjakana tsy azo ampiororona izany no tandremantsika ny teniny izany no ekentsika ny teniny izany no atonga antsika hijoro amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ary izany no tompontsika aoka isika hanana fahasoavana hoentintsika manao asa fanompona sitrak'Andriamanitra ny asa fanompona sitrak'Andriamanitra ve ny asa ao amin'ny fanjakany Kristy lay fanjakana tsy azo ampiororoina ary eto tsika de tsy maintsy manava-tena na tiana na tsy tiana satria ny antsika dia ny fanjakany Kristy ny mpanjaka atsika ka na iza manohitra ny tenin'ny Kristy de tsy ho ekentsika ny teniny fa lay Kristy mpanjaka antsika ihany io ihany makatoavitsika ary de ho fahadisoana ve ny manamafy ny mahampanjaka ny Madagasikara ny Kristy efa nilazaiko teto fa tamin'ny taona 1990 no nananganana ny Kristy ho mpanjaka ny Madagasikara ka nanaovana tempolo teo anilan'ny lapan'ny mpanjaka teny Manjakamiadana iveriko fa tsy fahadisoana ny mamerina izany ry havana mba hatserovan'ny malagasy rehetra indrindra isika kristianina fa misy mpanjaka ny mpanjaka manjaka eto amin'ny firenena ary asandratsika ho mpanjaka ny firenena na anaiky izany olona na tsy anaiky izany olona ny antony satria tsy nitendrombohitra sy naintsony atsika fa nitendrombohitra Andriamanitra any an-danitra ao amin'ny seza fiandrahan'Andriamanitra ary Kristy ny mpanjaka eo izany Kristy izany nefa nidina teto amin'izao tontolo zao ka naniraka ny mpianany hoe mandehana toroio zany fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany zany ary zany no arangarangantsika tsy maintsy manjaka Kristy saingy zao nefa ny azy ny olona miditra ao amin'ny fanjakany tsy tereny akory manjaka izy fa safidinao ny anaiky anjakanina tsia saingy ny marina de zao zay tsy manaiky anjakany Kristy ao amin'le fanjakana tsy azo ampiororoina dia mandà ny fahasoavan'Andriamanitra izy ary ny fandavana ny fahasoavan'Andriamanitra dia hampididoza azy amin'ny andro farany satria zay rehetra nandahao iny tompo alaovika vono eto anatrehako ary hoy izy hoe ary ho any ivelany izy any misy ny fitomanina sy ny fikitroanivy ry havana reo ndray ary ny fahamarinana ny tsoatsika tamin'ny tenin'Andriamanitra androany ny aona amin'ny tompo no tanjon'ny olony finoana ary noho izany tsy mahazo miravoravo tanana isika na toinina fizantoetra ary miaina amin'ny fahamasinana manalavitra ny fijangajangana manalavitra ny fomba zao tontolo zao inona no antony fahamarina faharoa efa eo an-tanana kavanan'Andriamanitra ny an-danitra isika raha mino satria voasoratrano ny anarantsika ary raha vao miantso isika de eo izy tsy tendrombohitra sy nay fa tendrombohitra izy io na tendrombohitra ny fahasoavana ao amin'ilay misy an'i Kristy nanaovana ny fanekena vaovao eo ianao ka naiza misy anao azonao atao ny miresaka amin'Andriamanitra rainao ny miresaka amin'ilay Jesosy mpanalàlana amin'ny fanekena tsara lavitra naiza toerana misy anao tsy voatery mandeha miazakazaka makary intsony ianao fa naiza no angonandrona telo amin'ny anarako eo fovoany aho iny tompo ny fahatelo sady farany de zao mitandrema fa mampididoza ny fandavana ny tenin'Andriamanitra tsy niditra tany amin'ny tany Kanana ny Israely niodina tamin'ny tenin'Andriamanitra efa tonga ny tompo ny teny tamintsika ary noho izany aza ilozana miodina ny teniny ankatoaviny teniny fa fanjakana tsy azo ampiororoina ny fanjakany Kristintsika ary izany no anompotsika amin'ny fanompoana sitrak'Andriamanitra engany ry havana ka isika rehetra zay nandre zao tenin'Andriamanitra izao dia hiaino
izany teny zany tiana hoe hitandrina aho, hitandrina aho mba tsy ho lavina ndray andro any, hitandrina aho mba ho isan'izay mankatoa, fa sambatra ianao zay miaino sy mankatoa, fa Andriamanitra zay rainao efa niantso anao de ampitoetranao mandrak'izay ao amin'ny fanjakana. Ho azy eny voninahitra fa ho aminao kosa ny hery hoentinao manompo ilay Andriamanitra zay niantso anao amin'ny fahasoavany handova ny fiainana mandrak'izay. Hebreo 12:20 ka hatramin'ny 9:7. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io misotranao indray zahay noho ny teny menao anay androany, teny mampahatsiaro anay ny tena fitiavanao anay, fa fiainana mandrak'izay ny fionana aminao zany no maninao anay. Tsy mila makany amin'ny tendrombohitry zay andany volana anao zao tsia koa, fa efa eo anilanay mandrakariva ianao, na de to tany zay de fa ny an-danitra ny anaranay, ary ianao manerana izao rehetra zao de mahita anay amin'ny taona rehetra. Arovo zay raha io mba tsy verin-dalana sanatria, na anao tsy rambona izany fahasoavana izany, fa hihaino ny teninao, satria ampididozany eny tsy fakatavana ny teninao hoe raha io ampio zahay aho tia sy ankatoa ny teninao amin'ny fotoana rehetra, ambara-pahatonga ny fotoana ionanay aminao, amin'ny anaranao no anaovanay izany. Vavaka izany Jesosy tomponay eo.